Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Aiza ny finoanareo. Izay indray havana lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Luka 4:5-5 izay teny izay ary Jesosy Kristy Tompo no nametraka izay fanontaniana izay tamin'ny mpianatra. Indray maka dia nentin'i Jesosy hiampita tamina tanàna anankiray ny mpianatra ary nandeha tamin'io sambo kely io. Dia nisy tafio-drivotra mafy tao anatin'izany sambo kely izany ary dia tena hoe raiky tahotra ny mpianatra. Kanefa dia nitsangana ny tompo nampitsahatra ny tafio-drivotra ary dia izay no nahatonga azy nanontany ny mpianatra manao hoe fa aiza ny finoanareo. Ny mpianatra ry havana dia olona hoe niaraka tamin'i Jesosy ary rehefa nahita ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy, olona mahafantatra tsara hoe iza moa ity Jesosy izay miaraka aminy sy mitarika ny fiainana ity. Kanefa dia izao aiza ny finoanareo. Tahaka ny hoe tsy hita ny finoany rehefa tojo tafio-drivotra mafy izy. Ary indraindray dia izany mihitsy ny fiainantsika. Rehefa mafy ny zavatra mahazo sy miseho ohatran'ny tsy hita intsony ilay finoana sy maha-kristianina antsika. Tsy fantatra intsony ilay mahampivavaka sy ny hoe mahamino an'Andriamanitra antsika fa mitaintaina sy matahotra, mikoropaka, mipanika tahaka an'izao tontolo izao ihany tsika. Ary izany mihitsy mahatonga ny tompo anontany antsika manao hoe aiza ny finoanareo. Io tafio-drivotra io dia mety iseho amin'ny endrika maro io. Tsy voatery hoe tena tafio-drivotra ohatran'io nahazo amin'ny mpianatra sy ny tompo io fa endrika maro mety isehon'io amin'ny fiainantsika. Izao valana retina izao dia efa azo lazaina hoe tafio-drivotra izao. Eo ihany koa ny olana ara-bola, ny olana amin'ny asa, ny olana amin'ny fifandraisana, ny olana ara-pitiavana izay hatrehanao izay misamboaravoara amin'ny fomba tsy takatry ny saina isan-karazany. Kanefa dia tadio fa endrika tafio-drivotra daholo ireny. Ary ao anatin'ireny mihitsy no anontanian'ny tompo anao manao hoe aiza ny finoanao. Manefy ny tompo ry havana, tena manefy izy. Ary rehefa jerevanao ilay fanahiana sy tahotra samihafa, reny dia fahavalon'ny finoana. Ireny raha vao mibahana be dia izay no mahatonga ny finoantsika tsy ho hita, ho levona satria manohatra ny finoana ny fanahiana sy ny tahotra samihafa. Ary ahoana ary no fomba hiatrehantsika ny tafio-drivotra samihafa eo amin'ny fiainantsika, izany hoe tsy matahotra izany. Raha izay zany no ilazana azy. Zavatra anankitelo no atoroko antsika amin'ity an'io izay avy amin'io tantara ao amin'ny Luka 4:5 ihany. Ny voalohany dia izao tandremo mamoy fo. Izay aloha ny voalohany indrindra. Rehefa jerevanao ny teny ambaran'ny mpianatra amin'ny 4:4 dia izy manao hoe tompoko maty izahay. Tsy mba hoe vonjeo izay fa dia hoe maty izahay. Tena rehefa jerevanao izany teny izany dia ohatran'ny milaza mihitsy izy manao hoe zahay vita. Tsisy hevitra intsony fa maty izay rehetrarehetra. Tena hoe tsisy fanantenana. Izany ny fahitana ilay izy ary tonga dia efa any amin'ny fahafatesana avy hatrany ny sain'izy ireo izany rehefa tojo olana. Indraindray tokoa tsika dia tahaka an'izany mihitsy. Rehefa misy olana miseho dia tonga dia efa any amin'ilay faharesena avy hatrany ny saintsika ny mandeha ary tsy manana fanantenana mihitsy ntsika hoe andresy. Raha ataoko fotsiny izao hoe coronavirus. Maro be ny olona sitrana ary misy koa nefa ny maty fa tsika rehefa vo tonga dia mieritreritra hoe maty tonga dia mba metraka ny tenantsika any anatin'ilay olona vitsy izay maty avy hatrany sika ary tonga dia efa mieritreritra hoe aya tsisy fanafana, tonga dia matahotra, mikoropaka, mikorotana tanteraka ny saintsika satria izay any amin'ilay fahafatesana sy any amin'ilay fiafarana sy faharesena ny tonga dia mandeha ny saintsika. Ary rehefa izay no miseho dia tsy afaka ny atoky mihitsy ianao, tsy afaka niatrika an'io ianao fa tonga dia efa fahakiviana zany no mandeha. Ary be dia be ny olona ny mamono tena, be dia be ny olona ny tsy mahazaka, be dia be ny olona ny mamoy fohy amin'ny fomba isan-karazany, mandeha makany amin'ny zava-mahadomelina, mandeha makany amin'ny zavatra isan-karazany rehefa tojo tafio-drivotra ohatran'io ny fiainany, manarinaridia, manalanala azy araka ny fanambaran'ny olona azy. Kanefa dia izao ao anatin'io sambo kely io ihany anie Jesosy Kristy. Mety matory izy, mety hitanao hoe ohatran'ny tsy taitra izy ohatran'izany fa ao ihany izy, ao ihany izy. Ary ny zavatra faharoa dia izao matokia ny fitiavany. Izay koa satria rehefa jerevantsika io teny io any amin'ny Marka 4:7-7 dia izao no nambaran'ny mpianatra manao hoe tompoko tsy mampaninona anao va ny hahafatesanay. Tsy mampaninona anao va ny hahafatesanay. Sady ohatran'ny hoe fanomezan-tsiny hoe ianao ve izany dia mijery anay fotsiny. Ohatran'ny te hiteny koa manao hoe ho faty izay dia tsy mampaninona anao ve izany.
efa endrika tsy fahatokiana ny fitiavana zany ndriavana, tsy fahatokiana ny fitiavana zany, ary rehefa izay koa no mipetraka dia lasa mibahana be ny fanahina eo amin'ny fiainantsika. Fa zany no tena te ampatsiaro anao fa io Jesosy Kristy Tompo miaraka amintsika io dia nanolotra ny ainy teo ambony azy fijaliana mba hanavotana anao, ary zany no nanehoany ny fitiavany atsika. Ka ninona olana zay atrehantsika, ny ainy aza efa natolony amonjy atsika. Dia io ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romana 5 hoe tsy omeny atsika miaraka amin'ny maimaimpona kovany zavatra rehetra ao izy. Iza no ahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy, tena tia atsika io Jesosy Kristy Tompo io, ary tsy mijery anao fotsiny zany io, fa jerevy tsara fa raha ny ray aman-dreny zao raha manana zanaka izy ka marary ny zanany na manana olana ny zanany, mipenipenina mihitsy, tsy tafapetraka mihitsy na mifiry alina aza satria tia, ary zay le fitiavana. Ka ianao tadio fa io Andriamanitra koa dia tia anao io ao anatiny io tafio-drivotra io, dia tsy mipetrapetraka izy fa mety mody mangina tokoa izy, saingy mizaha toetra ny fotsika izy amin'ny ankapobeny, ary te ahitatsika mampiasa ny finoantsika. Ny zavatra fahatelo dia izao, rehefa anaty tafio-drivotsika dia izao Jesosy mpanjenina. Satria rehefa jerevanao amin'ny 9:20 dia misy teny eo nambaran'ireo mpianatra roa zany ny amin'ny hoe fa iza moa ity, fa na dia ny ranomasina sy ny rivotra aza dia manaiky azy. Iza moa ity, zany hoe efa nitsahatra mihitsy ilay tafio-drivotra. Izay ny mpianatra vao nametraka fanontaniana hoe iza moa ity olona miaraka amintsika ty. Zay izy zany vao nieritreritra sy ny banjina ny Jesosy Kristy, ary zay no olana. Indraindray tsika variana loatra mijery fa inona moa ty tafio-drivotra ty, ohatra ny ahoana moa ny herin'ity sy ny onjan'ity ranoty. Any amin'ilay olana no mipetraka ny eritreritrintsika betsaka, mibanjina ny zava-misy tsika, anyka lasa very anatin'iny satria tsy mitondra anao ho amina fanantenana mihitsy ny zavatra izay hitantsika manodidina atsika. Fa Jesosy Kristy mpanjenina, izy jerevana hoe iza moa ty Jesosy Kristy izay miaraka amiko ity. Io Jesosy Kristy Tompo io dia io ilay Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Tena Andriamanitra tsy toy io, na nresatra amin'ny fahafatesana, na nangana hatramin'ny maty, na nasitrana ny boka, ny jamba, hatramin'ny aretina faran'izay verina hoe tsy azo ny sotranina, dia vitany daholo ny natanteraka an'izany, ary tsy mbola miova ny heriny hatramin'izay ka hatramin'izao. Io Jesosy Kristy Tompo io, ilay Andriamanitra izay miaraka aminao. Rehefa izany ny mpanjininao sy jerevanao dia tena manga ny lanitra, manana fahatokiana isika. Ary afaka hiteny tahaka ny Davida manao hoe tafatoetra ny foko. Fa raha ny orana ny visavisainao, raha ny fionjaonjan'ny rano ny jerevanao eo dia tonga dia miakatra ho azy hatramin'ny tosidranao. Mety tsy ho fatin'ilay tafio-drivotra anao fa maty ho azy am-pitoerana fotsiny amin'ny tahotra eo, ary izay tahotra izay indrindra ny fahavalon'ny finoana. Ary zany mahatonga ny tompo hiteny amintsika amin'ny tian'ito hoe aiza ny finoanareo. Tsy ny aretina ravana ny tompony teny farany fa Andriamanitra, ary tsy ny olana na ny zavatra samihafa fa Jesosy Kristy. Ary tadio tsara fa teny ray mbava fotsiny dia mitsahatra tonga tony ny zavatra rehetra, ary vitan'izany satria na ny ranomasina, ny rivotra, ny zavaboary rehetra dia manaiky azy. Mijery ny finoantsika izy ao anatin'ny zava-misy rehetra, ary raha tena mipetraka izany, na marary ianao, na ho faty amin'io aretin'io azy ianao dia tena ozy ianao manao hoe ny fahafatesana no azahoako tompony, satria ity ilay Jesosy Kristy Tompo izay tia aty azoko antoka, fa efa nanomana toerana ho ahy izy. Araka ny Jaona 4:20 ao an-tranony ray kosa izy misy toerana maro, ary raha andeha dia hanamboatra izany ho anareo hiverina ndray ka haka anareo any amiko ary any amin'izay toerako ny toeranareo koa. Dia tsy atahotra ny fahafatesana ianao, tsy atahotra ny loza ianao satria ianao no amiko. Zany nambaran'i Davida any amin'ny Salamo 3:20. Ary zany koa ny taomana antsika amin'ny tian'io ity, aiza ny finoanao kristianina, aiza ny maha-kristianina anao, aiza ny mahampianatra ny tompo aminao, nahoana ny miravoravo tanana, nahoana ny matahotra, nahoana ny mangovotra. Asandrato ny vavaka antsoy Jesosy fa ao izy. Ary io Jesosy Kristy Tompo io tsy mba taitra, tsy tara, kanefa tsy maika. Miasa amin'ny fotoanana izy ary raha miasa izy dia tsisy mahatohatra izany. Ka dia mahay reza ry havana ho an'Andriamanitra rirany any amin'ny voninahitra. Amen.